Feno fifaliana ary feno aravona manolotra ny arahaba ho amin'ny tsirairay avy amintsika amin'ity takariva ity. Manonona koa ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ao amin'izao takariva izao. Engane hitoetra mandrakariva ao tokantranontsika ao, zany fiadanan'ny tompo izany. Tsy hain'izao tontolo izao omeny izany, fa hain'Andriamanitra arotsaka ao atokantranonao. Dia rahina ny tompontsika noho ny fitantanan'ny fiainantsika. 430 andro no diavintsika izay tamin'ny tetaona 2024 ity. Ray andro sisa dia ivarina ity taona ity. Koa dia miarabanao amin'ny fomba mandokana na tratra izany fotoana izany. Teo Andriamanitsika nitantana ny diantsika ary niaro antsika tamin'ny loza maro samihafa. Ary izany no hiderantsika azy. Isaorantsika koa satria nandritra izay 430 andro zay, zany hoe nandritra ny 150 zoma, dia nisy foana ny fandarantsika niderantsika an'Andriamanitra. Ary pirofo zany fa tena tiantsika izy, miaro antsika izy, ary eo akaikitsika izy. Tena manakaiky antsika Andriamanitra. Ary zany mihitsy ny anaran'i Jesosy Kristy, Immanuela, amintsika Andriamanitra. Koa miarabanao tompoko noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia velonaina ary tafaraka androany mbola hiterazindray. Be dia be ny fifalianao anaty ao, tiana avoaka na izaho zay miteny aminao na ianao zay miaino ankehitriny. Ka andeha ho atambatsika izany dia andao hiderin'Andriamanitra amin'ny fomba manokantsika amin'ity fandarana androany ity. Namboarina tokoa ny fandarana androany mba nitsongona ireo korala sy groupe rehetra nandalo nandritra ny taona. Tsy ho ary izy rehetra fa dia nitsongonay vitsivitsy mba haverina amintsika, mba hatsapatsika izany fitiavan'Andriamanitra sy fitantanana antsika izany. Ka mialohan'ny andefasana izany androany dia mandraisa toerana ianao ary andraikio ny tenin'Andriamanitra isika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Ny Salamo moa dia boky firana ngezabe, ka dia ao mandrakariva no anivozantsika ny tenin'Andriamanitra zay ahafahantsika mifampahery. Salamo 7:30 no vakitsika. Salamo 7:30 ka ny andininy 7:20 sy ny 7:20. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Avy amin'ny Jehova no mahalavorary ny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo azy izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehova no mitantana azy. Azoko antoka fa tena izany mihitsy no mameno fiainanao nandritra taona 2024 ity. Nisy mety nahalavona tao, mety nisy zavatra nolalovana na tonga alahelo, na tonga zavatsatra teo amin'ny fiainana teo, nety nandalome mihitsy azy ianao. Ka ny tenin'Andriamanitra dia nilaza hoe na dia lavo azy izy dia tsy mikarapoka, fa io mbola mijoro ihany ianao, io mbola eto ihany isika miaraka mideran'ny tompo. Ny antony dia satria Jehova no mitantana azy. Ary izany no mahalavorary ny diantsika nandritra ireo taona 2024 ity. Jehova no nitantana antsika, ka na inona nahazo antsika tsy dia nikarapoka isika, fa izao mbola mijoro, mbola afaka midera azy. Andao atao indroa avoenino tamin'ny lasa rehetra ny fiderantsika n'Andriamanitra amin'ity androany ity, satria nitantana antsika Jehova ary niaro antsika tamin'ny lalandavitra nandritra ny taona 2024. Ry havana, anaovana voady koa izany mba hahatonga antsika hiantehitra bebe koa aminy amin'ny taona 2024 hitsidika tsy ho ela io. Koa andeha ary hiderin'Andriamanitra isika. Ho lavalava kely ny fandarantsika satria rariny koa zany mpitondriky indroa ny fiderin'Andriamanitra, ka dia misy korala sy groupe maromaro reto amampolony. Iarahantsika hiderin'Andriamanitra. Notsongonay izy reto, tsy hoe reo ny tsara indrindra fa notsongonay tao anatin'ny maro isolo tenany rehetra mba hiderin'Andriamanitra miaraka amintsika tsirairay avy amin'ity zoma farany amin'ny taona 2024 ity. Maka toerana ary dia andeha iray fo hideran'ny tompontsika. Dahoary.
soinao taminy feo malefaka Aminao tigo yanao tigo zanako miravu fanaty mendriky aza ny antso anao izy ho zanaka malalany Lasare chai
Fona fianano panefani finuana nusa di tumpu mama fani educar mandadani rufire esha aveu mampizza hajani akimaf kama pajesi izanyadanya mida. Je ne m'imagine comment si tupo di tina lamba mi sincha che ne fa bulano ta fino ni fa suavana ni tana na wizai maheri lunati hakauta mini fericchio di naso fatto mina itizanaka Fona fianano panefani finuana nusa di tumpu mama fani educar mandadani rufire esha aveu mampizza hajani akimaf kama pajesi izanyadanya mida. Fona fianano panefani finuana nusa di tumpu mama fani educar mandadani rufire esha aveu mampizza hajani akimaf kama pajesi izanyadanya mida.
teninao izay nomeno anay manavao mambabo fofanay iteninao arena sotsilany natobaka uluva suzay mami iteninao fitatra zay nao pianjaka niutanya finatampo nitanjaka iteninao nanafakasi nanadio indray iteninao fanilosoanay iteninao nanatirafinonanatinay ifaranamina na izy atrizay nandrodana ireo karaza paoriana niteninao nampody fifalina nyumali tiata wintun nyumali efani lazana yandrani tuetani rana anduvila fiana nabava nyumali tiata wintun nyumali efani lazana tuetani lana anduvila fiana nabava azahela famiandyanao zahay azahela famitadyanao zahay efa tsy tamana amizao tontolo izao fandovila fiaina nabava nyumali tiata wintun nyumali efani lazana yandrani tuetani lana anduvila fiana nabava azahela famiandyanao zahay azahela famitadyanao zahay efa tsy tamana amizao tontolo izao fandovila fiana nabava nyumali tiata wintun nyumali efani lazana yandrani tuetani lana anduvila fiana nabava anduvila fiana nabava anduvila fiana nabava anduvila fiaina nabava Fianatsika dei zava-mandalo mahasondrineri milantolando fabefavalo azabalinety misy toerana nomeny atsika kanto de kanto tsy misy tomiako de Jerusalema tanàna soa ny fianatsika dei zava-mandalo mahasondrineri milantolando fabefavalo azabalinety misy toerana nomeny atsika kanto de kanto tsy misy tomiako de Jerusalema tanàna soa
si fianakaviano andao fazavaliana eto tany le fantatra loatra felo korontana haola tanàna zay efa vovoatra ho fanavotana ande hilazana ande hitoriana miava malala sy fianakaviano andao fazavaliana ande mbaibebaka isika le tanàna efa vita anio tavone viciao valio le izao le miandry lay tany sovaovao ande mbaibebaka isika le tanàna efa vita anio tavone viciao valio le izao le miandry lay tany sovaovao Sitrapona ety andan takany anyadanitra omeo anay mianina zao anay hatry mampela nieloka aza mitondra anay
Ampelantananini fiainana azamia ahutra yallaunita ahutra matoky rambolety mety mironjonany sambonao tony ny fo ny fiarovany tsy mba mialamina aminjava mampitebite bifoindrindra ny korontanjaiko tena ty ko irindra amafi siko fona ny fifandraisana fikiasanitsy anaray mandrakiza Sinto
tsy siasakana fatombotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana tsy siasakana fatombotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana tsy siasakana fatombotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana Izao no andro pahasoavana fotoana mety tokoa iomanana hoany an-danitra fa tsy aharitra ny ty indro vola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manam-petra o araranty deniany zao fanany ampitso tsy ho fantatra eny fanadezay trangany jesosy de fitiavana mbola miandry izy zao miandry ay sianao izao no andro pahasoavana sy andro mety tokoa
kibebahana fandrao de lozano hanto injo mbola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manampe etra Jesusi befetiavana bula mianji hizisa mianji ai siana Izano anjo pahasoavana si ora mety toko mba hilazana ireo namana fa efa kaiky ilay Mesy indro mbola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manampe etra ararao tideny anio zao fanany ampitsotsy ho fantatra eny fanadeza hitrangany Jesosy befetiavana mbola miandry izy zao miandry ai siana de tena faly tokoa niaraka tamin'ireo solo tenany koralasy gropy niderin'Andriamanitra androany faly satria afaka nanao izany nandritry ny taona tiako mihitsy raha mbola ampitombotsika ny fideratsika n'Andriamanitra ao atokantrantsika ao eo amin'ny fiainanao manokana ao satria Andriamanitra tsara sy mpanao soany Andriamanitsika Andriamanitra mpiaro sy mpitantana ny diatsika ary Andriamanitra mampanantenatsika ny tsara indrindra any amin'ny hoavy tadidio ry havana fa tsy azo antoka ny hoavy na ny rehefa aveo azy ao zany solatra masina dia tsy azonao riariana satria tsy fantatrao zay hitranga fa izao kosa ny fampanantenana nataon'Andriamanitra any amin'ny hoavy dia azo antoka ny fiavian'i Jesosy eo amin'ny rambolanitra na any amin'ny hoavy azany azo antoka tsy maintsy hitranga azo antoka ny araka aminy mandrakizay anatin'ny hafaliana senavona azo antoko zany koa ndeha apetrakitsika amin'izany azo antoko zany ny fiainatsika amin'ny taona ijitikio ety ampamaranana de te handray ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny teny zay ho fikirinao indrindra ho avy ny taona vaovao de izany mihitsy no fikirina mandritry ny taona andeo raisitsika indray raha ny tenin'Andriamanitra de hosokafantsika ny baiboly ao amin'ny Isaia efa aitsika ary matetika fanomezana fampahirezana ny olona izy ity kanefa de tia nahaverina ho atsika tsirairay avy am'izao akatoky ny farany taona izao Isaia 1:7 zao ny tenin'i Jehova aminao hiatrika ny taona vao 2024 aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavana amin'ny fahamarinako indro homenatra sy angay ay zay tezitra aminao
ho tsinitsinina izy eny ho levona izay miady aminao. Izany ny tenin'Andriamanitra aminao. Noho izany manana fifaliana hiatrika ny taona vaovao, satria ny tanana ankavanan'Andriamanitra no mitazona sy miainy fainanao manomboka eto. Manana finoana fa izany nataon'Andriamanitra zay tentsika loatra. Le isarakara isika engane ho tratry ny taona vaovao 2024 isika mianakavy hidera sy ankalaza azy indray mandritra izany taona izany. Dia mametraka amin'ny veloma tompoko ary mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko ho amin'ny heritaona indray.